Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifaliana no heramanantsika tratra ety alarobia faharoa amby roapolo ny volana oktobra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika ary afako dia ny filazan-tsaramasina araka ny jaona. Jaona toko faefatra, jaona toko faefatra andiny faraka amby telopolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Jaona toko faefatra andiny faraka amby telopolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha mbola tsy tonga izy ireny, ny mpianany dia nangataka taminy ka nanao hoe hano raby io, fa hoy Jesosy taminy, izaho manako hoanina izay tsy fantatrareo. Dia niresaka ny mpianatra ka nanao hoe nisy olona nitondra zavatra hoanina va re? Hoy Jesosy taminy, ny haniko dia ny manao ny sitrapon'izay maneraka ahy sy ny mahavita ny asany. Moa ianareo tsy manao fa efa-bolana ny sisa dia tonga ny fararano. Indro lazaiko aminareo, atipazo ny masonareo ka jereo neny an-tsaha fa efa masaka sady hojinjana izy. Ary izay mijinja dia mandray karama ka mamory vokatra ho amin'ny fiainana mandrakizay mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Ary amin'izany dia marina ilay teny hoe ny iray mamafy ary ny iray kosa mijinja. Izao naniraka anareo hijinja izay tsy nisasara anareo. Olon-kafa no nisasatra fa ianareo kosa no niditra tao amin'izay nisasarany. Ilay masina manamasinana ahy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andiny faraka amby telopolo. Hano raby io, hano raby io. Tenin'ny mpianatra tamin'i Jesosy io, hano raby io. Jesosy tonga tao amin'ny fatsakana ary tany Samaria izany io, ary rehefa tonga tao amin'ny fatsakana tany Sikara izy dia nahita vehivavy izay andeha hatsaka rano. Niresaka tamin'io vehivavy io Jesosy ary nanazava tamin'io vehivavy io fa izy dia manana rano velona ary zay rehetra misotro zany rano omeny Jesosy azany dia tsy hangetaheta intsony. Tao anaty izany dindinika ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny ity vehivavy mpatsaka rano ity Samaritana io no tonga kosa ny mpianatra. Ny mpianatra izay avy nitady hanina, avy nitady sakafo tany an-tanàna tany dia nitondra sakafo teo amin'i Jesosy. Tao anatin'ny dindinika maro samihafa dia nitondra sakafo kosa ary ireto mpianatra nitondra sakafo teo amin'i Jesosy. Rehefa nitondra sakafo teo amin'i Jesosy izy dia niteny manao hoe hano raby io. Dia hoy Jesosy manao hoe aza ange manana sakafo hoe izay ny sakafoko hafa mihitsy, tsy manako hoanina izay tsy fantatrareo mihitsy aho. Rehefako malala, inona no tao an-tsain'ireto mpianatra reto raha niteny tamin'i Jesosy izy hoe hano raby io. Ny valitenin'i Jesosy manao hoe za ange manana sakafo hoanina izay tsy fantatrareo e. Tian'i Jesosy reto mpianatra reto ary nieritreritrany Jesosy ho ray aman-dreo no zoky ho mpampianatra. Ary dia nisahirana mihitsy reto mpianatra reto. Nisahirana nitondra sakafo an'i Jesosy satria hitany fa reraka Jesosy avy lavitra mandeha hamakivaky an'i Samaria. Tonga ao amin'ny fatsakany Sikara, matoa tonga ao amin'ny fatsakany Sikara hitady rano hosotroina izy mba mpianatra. Ary tao anatin'izany no nifanozy tamin'ny vehivavy izay tsy matetika hita amin'ny ora tahaka izao. Dia tonga ny mpianatra rehefa avy nitady hanina dia nanome an'i Jesosy hano raby io.
zavatra telo farafakely no ao an-tsainy reto mpianatra reto raha ohatra ka miteny izy manao hoe hany rahabe. Voalohany dia ny fieritreretany fa ny filan'ny olombelona ny filan' Jesosy, zany hoe noheveriny fa mitovy zavatra ilaina amin'ny olombelona ihany Jesosy. Mamaky reto mpianatra reto zany de zao sakafo aloha na inona sakafo aloha. Efa amin'ny fotoana io zay hitatsika fa ity vehivavy ty dia tonga niantso ireo samaritana be deaibe niteny taminy hoe niteny tam'ireo samaritana namany ilay vehivavy andiny vadimy am'roapolo ka hatramin'ny fafito am'roapolo, andiny fafito am'roapolo ka hatramin'ny fasivy am'roapolo mihitsy ara, hoe andeha izany lehilahy zany izay nilaza tamiko izay nataoko rehetra izaho angany Kristy. De nirohatra ny olona andeha hiona am' Jesosy. Ao anatin'izany firodoroton'ny olona andeha hiona am' Jesosy zany de mpianatra miteny hoe hany rahabe io. Dia mpianatra zany ato amin'ny fotoana dia tena nieritreritra mihitsy hoe nohon Jesosy nohona tahaka azy ary nieritreritra manao hoe maika amin'ny mpianatra lay sakafo. De noeritreretiny fa maika tahaka izay ko Jesosy amin'ny sakafo. De hoy Jesosy tsy zany ny zava-dehibe amiko fa manana hanina hafa izay tsy fantatrareo aho. Inona moa itenenin'i Jesosy io? Mazava ho azy lay tenin'i Jesosy tamin'ny mpakafana ny hoe tsy ny mofo ihany ny iveloman'ny olona, tsy ny hanina ihany ny iveloman'ny olona fa ny tena rehetra zay mivoaka ny vavan'Andriamanitra. Mazava io. Noho zany dia eto zany rehefa malala de ampianarin'ny Jaona isika fa ndraindray miazakazaka isika any amin'ny hanina zay mety ho ilain'ny nofo. Iverintsika fa zay ny zava-dehibe. Ary hitsin' Jesosy tsika eto fa izao zava-dehibe tokoa ny hanina, zava-dehibe ny sakafo, zava-dehibe ny zavatra ilaitsika isan'andro. Fa izao tsy zay ny voalohany zava-dehibe amin'Andriamanitra. Hain'Andriamanitra ny manome antsika hanina mihoatra lavitra no lay eritreretintsika ary. Zay mahatonga Jesosy miteny hoe zange manan-kanina izay tsy fantatrareo e. Noho zany dia tiany Jesosy tsika eritreritra tsy tahaka ny fieritreretany reto mpianatra reto fa eritreritra ny fisainan'i Jesosy hoe zava-dehibe ny tenin'Andriamanitra, zava-dehibe ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra, tsy ny hanina akory ny voalohany ezakazahana, tsy ny zavatra eto am'izao tontolo zao, tsy zay avoky ny zava-dehibe fa ny hafa. Hatray ny faharoa zay mampiditra antsika amin'ny faharoa hoe inona nahatonga an'ireto mpianatra reto izay niezakazaka niteny hoe hany rahabe eo, fieritreretany hoe Jesosy mitovy aminy ka nahitsin'i Jesosy izy. Fa ny faharoa de zao ny fieritreretany koa fa maika ny sakafo ka azo ampiandrasina ny fandraisan'i Jesosy reto olona be dehibe zay manodidina azy reto. Tsy vitany hoe nieritreretiny hoe maika ny sakafo satria nohon' Jesosy fa ny fieritreretany koa hoe maika ny sakafo ka tsy tokony ho ariana ny fotoana fa aleo aloha misakafo mihitsy, zay vao miasa aleo aloha misakafo na de eo daholo reo olona be dehibe reo. De hoy Jesosy antsy zay noho izy jereo ny eny lay tiany Jesosy tenena dia nahitany reto samaritana be dehibe tonga nanatona azy de hoy Jesosy jerenareo ny fahavokarany afaka efa-bolana dia jereo fa efa masaka sady ary izay mijinja dia handray ny karama ka mamory ny vokatra. Sokafan'i Jesosy mason'ny mpianatra ny sakafo zany afaka miandro zany. Tsy zany sakafo zany ny zava-dehibe fa zao ny olona aloha, tsy ny tenanareo aloha ny zava-dehibe, tsy zay ilainao aloha ny zava-dehibe fa ny olona aloha. Ary dia io fa nasehon'i Jesosy hoe ireo olona reo aloha. Amin'ny ataontsika hoe am'izao andro antsika zao ny civilisation zay iainantsika dia civilisation zay tsy mieritreritra ny olona aloha fa mieritreritra ny profit, mieritreritra ny tombony. Ny kapitalisma moa de zay fantatsika raha teo fa ny kapitalisma dia zay rafitra ara-toekarena iainan'ny ankabeazan'ny firenena eto ambonin'ny tany dia fikarohana profit, fikarohana tombony mandrakariva. Ary rehefa hoe fikarohana tombony de zao any aorianan'izay ny olombelona. Ndraindray ny olombelona dia lasa mandefy teo anatrehany profit.
mandrefitra eo anatriany hoe ny tompontsony ny mpanambola aloha ny tompontsony ny matanjaka aloha zay vao lay olona de eto Jesoa manitsy zany fotom-pisainana zany hoe tsy ny olona aloha ny hafa aloha ny olombelona aloha jereo fa reo ny vokatra ary indraindray hadiny ny kristianina zany hadiny ny fiangonana hadinitsika zany hoe zava-dehibe amin'Andriamanitra aloha ny olombelona ny hafa ny fitoriana ny filazantsara ny azay no ny tiny ny tompo ho takatsika ry havako malala fa ny fahatelo zay atsika hoe nahatonga koa reto mpianatra reto maikaka ny teny tamindreo so hoe hanina hanaingana ny hanina io rahaby eo ny hanina dia toy ny tsy vitan'izany ihany fa toy ny mametraka ny Jesoa koa eo le hoe maika fotoana de nazahantsika faharoa teo eo le lafiny hoe eritrereto no tahaka azy any Jesoa fa ny fahatelo lehibe mihitsy de zao tena amin'ny lafiny ataontsika hoe ara-potom-ponoana iny le lafiny ara-potom-ponoana tena ny hevitra reto mpianatra reto fa Jesoa dia olombelona tahaka azy fotsiny ihany olombelona zay mijanona eo amin'io toerana misy azy io hitany isan'andro eo dia nisokafan'i Jesoa ny mason'ny mpianatra hibanjina ny fiainana mandrakizay hibanjina ny fiainana mandrakizay toy izy manao hoe hitatsika amin'ny andiny manaraka manao hoe ka mamory ny vokatra ho any amin'ny fiainana mandrakizay mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja nasihon'i Jesoa zany fa izao ny hanina de le fiainana eto ambonin'ny tany any le tsy fieritreretana fa tsy neto ambonin'ny tany any le tsy fieritreretana fa tsy le fiainana mandalo any hano araroty hano rahaby io aza mieritreritra ny hoe ny olona aloha aza mieritreritra asa aloha aza mieritreritra an'ireo reo vahoaka be dehibe manodidina anao reo anao zao hano aloha io reraka ianao vizaka ianao sasatra ianao de nahitsiny Jesoa zany hoe ny fiainana eto ambonin'ny tany tsy ny hihinana fotsiny tsy ny velona mba hihinana fa velona mba hieritreritra ny fiainana mandrakizay nafako malala ahitsy ny tompo ary ny fomba fisainantsika efa nahitsy ny tompo izy io ao amin'ny Matio na teneniny ka manao hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany fa aza manahy am'izay hoaninareo aza manahy am'izay hosotroanareo fa izao tontolo zao de zany mandrakariva ny fototra fisainana fotom-pisainana ny tontolo zao de zao ny hoe hano ihany rahaby eo ny fotom-pisainana ny tontolo zao hano ihany minana ihany miliba ihany misotro ihany hitatsika eo faranjara masina araky toko 12 toko 13 raha naka ohatra Jesoa momba n'ilay lehilahy nieritreritra ny tenany ho sambatra nieritreritra ny tenany ho feno tena na hoe andeha amboatra ampitombo ny tranom-bokatra aho dia hiteny amin'ny tranom-bokatra hitariko izy io dia ho fenoko vary dia rehefa avy eo hiteny amin'ny fanahiko hoe mifalia mihinana misotro miliba zay raha ohatra ka somary hitarina raha tena tsirabaky tena le Tsiprian'ilay teny de izay no ahitsiny Jesoa eto hoe izay toe-tsainy zay de toe-tsainy zao tontolo zao zay le toe-tsainy ny fiarahamonina ankehitriny lay société de consommation iainantsika ankehitriny io le hoe mihinana hano rahaby eo ary indraindray dia everitsika fa na Andriamanitra ara dia ampidiritsika eo anatin'izany ataontsika hoe société de consommation zany indraindray dia everitsika fa na ty Andriamanitra ara dia everitsika ho tahaka zany keo mitovy amintsika ka everitsika fa izao ny fifalian'Andriamanitra de ny mahitatsika miliba amin'ny fiainan'izao tontolo zao tsy zay ny fifalian'Andriamanitra ny maika amin'Andriamanitra de zao ny fitoriana ny filazantsara ary zay no sokafan'i Jesoa mason'ny mpianatra hoe tandremo so variana mihinana fotsiny ianareo fa kavoky de avy eo metra-panontaniana hoe aiza Andriamanitra hoy ny bokin'ny oabolana tandremo anareo so variana misakafo fotsiny sakafo tena teneninao tsy lay vary sy laoka hoantsika loatra fa lay fiainana eto amin'ity zao tontolo zao ty fa jereo fa inona ny maika jereo reo olona be dehibe miandry fitoriana ny filazantsara jereo reo olona be dehibe zay miandry ny fitezana jereo ny fiarahamonina miandry ny fitezana raha ohatsika ka mijery ny fiarahamonina ny vanim-potoana ankehitriny de tena mahita mihitsy manao hoe miandry ny fiangonana miandry antsika miandry anao miandry ny fitoriana ny filazantsara
ny olona kehitriny mantsy de tazantsika fa miazakazaka makany amin'ny fiainana ara-nofo. Raha ohatra ka mijery ianao de ataovy hoe mijery publicité ianao amy fahitalavitra, jereo ny publicité amy fahitalavitra fa reto zavatra telo reto no matetika miverina anatin'ny publicité amy dokam-barotra ny fahitalavitra. Voalohany de zao ny fiarakodia, tazanao ny fiarakodia, tsy hoe ratsy akory ny fiarakodia, tsara ilainy zany fa ahafantarantsika mijery manao hoe inona ny zavatra mamaika ny olona. Ny fiarakodia ohatra hoe zany sao de be de be momban'ny manodidina momba zany ny fiarakodia. Ny faharoa de zao ny sakafo de saika zany mameno ny dokam-barotra na io fiarakodia na io sakafo. Ary ny fahatelo de zao zay matetika miverimberina ihany ko dia tsy ny sakafo ihany fa de ataotsika koa hoe zay mety ho manodidina ny ara-nofony olona, ny fitafiana na ny ranomanitra na ny fikojanany vatan'ny olona. Zay ro telo reo no mameno ny 5,9 dokam-barotra hitantsika eny an-dalana rehetra eny, manodidina ny fiarakodia na manodidina ny sakafon'ny olona hoan'ny isan'andro, manodidina ny vatan'ny olona, ndraindray momba misy any hoe fitaovana momba ny trano sy ny fanaka fa de tena manodidina an'ireo. Miavitsy zany hoe mety hoe asa ny boky, miavitsy zany hoe momba ny fahalalana sy ny maika moa fa ny zava-panady tsisy resaka mihitsy. Dia hitantsika hoe makaiza zao tontolo zao, makany amin'ny hoe hanorabe eo, makany amin'ny hoe zay ilain'ny vatana ihany, zay hiazaka zany ny olona ihany dia lay fihinanana fotsiny ihany, le zavatra ilaina fotsiny ihany. Ary tendratray Andriamanitra tarititsika ao anatin'izany hoe hanorabe eo zany ka ny zavatra iverintsika ho angatahana amin'Andriamanitra de zao le zavatra hoanina ihany. De nahitsiny Jesosy tsika manao hoe tandremo tsara fa tsy zany ny fomba fijery ny fiainana, tsy zany ny fomba fijery ny fiainana fa efa nahitsiny manao hoe zao noho izy rehefa miasa ianareo ka mamoro ny vokatra ianareo de zao ny mpijinja de mandray karama, 5:telopolo, ary zay mijinja de mandray karama ka mamoro ny vokatra ho amin'ny fiainana mandrakizay. Te ahitsiny Jesosy mpianatra hoe tandremo tsara fa nareo mieritreritra io hoe hanorabe io de zao tsy mandray vokatra ianareo tsy tena mandray ianareo fa izao raha tena any amin'ilay asa sain'Andriamanitra atao ny fisainanareo, any amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fikendrena ny fanjakan'Andriamanitra, fikendrena zay mahasoa ny hafa, fikendrena zay mampandroso ny hafa de zao anareo mahita ny vokatra tsara, anareo mahazo ny karama tena izy. Afaka malala hotsika manao hoe miandry atsika ny fiarahamonina, hitatsika ny fahalovan'ny fiarahamonina, hitatsika ny fiazakazahan'ny fiarahamonina zay makany amin'ny faharavana sy ny fahasimbana. Ianao zao ohatra ka mijery ny lamody, de ataotsika hoe mijery ny lamody ianao zao, hitanao reny défilé de mode, hitanao mandeha ratany reny, de variana ianao mijery an'izy reny satria hafahafa be lay akanjo, hafahafa be lay fitafy, ary lasa nieritreritra no manao hoe ahoana moa zany itony fomba fitafy tony, ohatran'ny marina fa tonga de zany hoe tsy azo anaovana andavanandro fa tsapanao ho tsy fitafy tsony mihitsy aza fa toy ny zanatry, toy ny rituel, toy ny zavatra fanompoana fanahy hafa mihitsy, toy ny fanompoana fanahy hafa mihitsy to tsy vitany hoe tsy mifanentana vanim-potoana ankehitriny fa tazanao ho zavatra hafahafa, fitafy hafahafa mifanohitra am'lay maha olona tsy mampivelatra lay olona, tazanao raha kristianina mitoetra tsara amin'ny finoana isika de afaka hoe hoaizy zao tontolo zao. Ao anatin'izany no hitao tombo antsika rehefa koa malala tsy ho tafandrimandry mihitsy amin'ny fitorenan'ny filazantsara, amin'ny fitaizana tanora, tazanao ny fanabeazany, tazanao ndraindray sendra mihaino tambazotra ianao de teny maloto lasa toy ny lamaody ny teny maloto,
toy ny tsy mahamenatra intsony ny miteny maloto, toy ny tsy mahamenatra intsony koa ny mitantara blague izay tsy fanao andetrotsika hoe 30 taona lasa na 20 taona lasa dia zany rehetra zany a dia toy ny taonantsika eritreritra ny hoe saovarina amin'ny hoe hano raha be eo isika, saovarinany amin'ny hoe ho an'ny tenantsika ihany hoe za mila an'izao za mila an'izao arandray ara tarihitsika ao anatin'izany filatsika zany Andriamanitra dia ahitsiny Jesosy eto ravaka malala me jereo tsara ny vokatra, jereo ny mpiray tanindrazana aminao, jereo ny mpiarabelona aminao, jereo izy ireo mangetaheta ny tenin'Andriamanitra, mangetaheta ny hovonjena, mangetaheta ny fahatsara-piainana teraky ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia tokony isika raha tsy miteny hoe hano raha be eo la mpianatra eto ndresana fa hoe ry vahoaka ry mpiray tanindrazana hano reto, inona ny zavatra atolotra ho azy, inona ny zavatra atolotra ho an'ny mpiray tanindrazana aminao, inona ny zavatra ahafahanao ny mpiray tanindrazana aminao, ny mpiray firenena aminao. Afaka malala hotsika hoe amin'izao andro ianantsika zao de zao fetsy ilay ratsy, fetsy izao tontolo zao ka tazanao ho miasimba, mialoha, miarava miandalana tsikelikely lay fiainana lay olombelo lay endrik'Andriamanitra teo anatin'izany no tiany ny tompo isika hitory ny fahatsaran'Andriamanitra, hitory ny fitiavan'ny Kristy ary hanao ny aitsika tsy ho zavatra mihitsy ary fa rehefa manao ny aitsika tsy ho zavatra tsika dia Andriamanitra no miaro ny aitsika. Mazava ny tenin'ny Jesosy manao hoe izay rehetra mahavery ny ay no ny amiko dia mandova ny fiainana mandrakizay. Andriamanitra ny miay azy, Andriamanitra ny miazona azy, Andriamanitra no mahavonjy azy. Ho Jesosy raha ohatra ke ka afonareo ny amin'ny filazantsara na no ny amiko ny anareo de zao mamonjy zany ainareo zany anareo. No zany dia zava-dehibe ny anaovantsika ny fiezahana amin'ny fitoriana ny filazantsara. Farany teo nandray ohatra momba ny hoe ny lamaody sika fa tsy zay ihany inge fa ny zava-mahadomelina tsy zay ihany inge fa ny herisetra zany rehetra any dia ilana ny fijoroany ny fiangonana vahavolobelona dia engany ravako malala tsy ho-pino isika ka variana amin'ny tenantsika ihany, tsy ho-pino ho variana amin'ny fihinanana sy ny fisotroana zay zava-dehibe zany eto ambonin'ny tany ilainy zany fa tsy variana amin'izay ihany na de efa eo aza ny vokatra efa miandry atsika ny vokatra dia engany mba ataontsika zava-dehibe ny asan'Andriamanitra, zava-dehibe ny fitoriana ny filazantsara, zava-dehibe ny fanabeazana tanora, zava-dehibe ny fanabeazana ny mpiray tanindrazana, zava-dehibe ny fanabeazana ny fianakaviana, zava-dehibe ny fanabeazana ny namantsika sy ny fifanabeazantsika satria zay raha teo no afatry Jesosy hoe mandehana any amin'izao tontolo zao ianareo ka torio ny fahatsaran'i Kristy. Mivavaky sika tompo ampisaoranao zay noho ny amin'ny afatra ao rahay manaisotra ny hevi-diso aty anatinay de ny fitiavatena, ny fiheverana fa izay ilainay ihany no voalohany maika eo amin'ny fiainanay. Ahitsinao ny fijerinay fa ny hafa aloha ny fitoriana ny filazantsara ary ao anatin'izany fitoriana ny filazantsara zany no andraisanay ny karama de ny fitahiana, ny fahasoavana, ny fifaliana ao aminao Andriamanitra. Saora tompo ao fanambaranao fa manana hanina izay tsara lavitra izay de teninao, ny finonanao, ny fahatrokinanao mihoatra lavitra noho izay hanina iazakazahany zao tontolo zao. De mivavaka izay tompo, ampaherezo mba ho fiasana velo eo am-pelantanana ho tiany hafa, ho tiany mpiray tanindrazana aminay ary hanaiky hitory ny filazantsaranao amin'ny manodidina anay. De atao iny tontolo andronay Jesosy, ampaherezo izahay mba hiaina ny filazantsaranao hatrany. Vavaka izay tompo ho an'ireo mpitondra anay, ampaherezo amin'izay rehetra fikarohana vahaolana amin'ny ampandrosoana ny tanindrazanay. Vavaka izay Jesosy ho an'ny fiangonanao ao anatin'ny fandaminana, ao anatin'ny fanelanelanana, ao anatin'ny fijoroana vahavolobelona. Hamasiny ny fiangonanao de tehirizo ny fiangonanao ho masina, ho tanteraka, ho tsisy pentimpentina havita izay asa fijoroana vahavolobelona andrasanao aminy.
dia mitoera ty anatinay mandrakariva tompo amin'ny tokantranonay, amin'ny asanay, amin'ny firenenay mba hiadananay, mba ny fahasoavanao. Saotra Jesoa. Amen.